Miavana minalo amin'ny tompo a, anapaka mipotsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Dia sy misaotra anao zay raha eo no ty herinandro vaovao zay menao anay ty, indrindra ty andro faharoa amin'ny herinandro vaovao ty a, dia ny alatsinainy 7 febroary 2024. Miteneny ianao tompo fa mangetahetanao ny fanahinay a, aoka iseretinay fa ny teninao a no manova ny fiainanay a sy mampahery anay a androso lalina kokoa amin'ny fanarananao. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo no manazany vavaka izany. Amen. Ny filazantsara araka Matthieu 9:5-5 ka hatramin'ny 9 no anjara nofinaina ho antsika amin'ity andro an'ity. Matthieu 9:5 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpietsara velatsihy, fa izy dia tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana, ahitany olona azy, lazaika aminareo marina tokoa, fa azo ny valim-potehana. Fa ianao kosa raha mivavaka, dia midiro amin'ny efitranonao a, rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny rainao zay ao mangingina, ary rainao zay mahitanao mangingina no amaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jetilisy, fa tao noho ny amaroany teniny no henona azy, ko aza manahaka azy ianareo a, fa fantatro rainareo zay tomponareo a, raha tsy mbola mangataka amin'ny azy ianareo. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity a, dia isany antsoina hoe lalam-panorenan'ny fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra, manomboka ny Matthieu 5 ka hatramin'ny 7, dia tafiditra tsara ao ty Matthieu 5:5 ka hatramin'ny 7 amin'izay hoe Matthieu 5 ka hatramin'ny 7 ilay tokotenin Jesosy teo tendrombohitra nanolotra fampianarana izy ny amin'ny zavatra maro samihafa. Eto dia mahakasika ny vavaka. Ny vavaka dia tsy natao hisesehoana ety ivelany, fa fifandraisana lalina eo aminao sy Andriamanitra. Tsy fisesehoana ety ivelany. Mahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Tena mifamakim-piainana amin'Andriamanitra tokoa ve ianao? Ka mahatsiaro fa io Andriamanitra io dia rainao, ary tsy hafa fa zanany ianao, ka afaka midinidinika aminy ianao, afaka fandray tsy tapaka aminy ianao, naiza naiza, indrindra amin'ny toerana zay tsy hitany olona sy tsy hisesehoana amin'ny olona, fa azo lazaina hoe fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra izany. Oka ianao anana fifandraisana lalipaka amin'Andriamanitra, lalipaka sy mitohy, fa tsy nanday ihany na votson-tavan'andro any, fa fiainanao manontolo, dia zay lazain'ny Paoly apôstôly hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Efa ny tena an'io koa Jesosy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Manana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra andro aman'alina, fa Jesosy koa efa ny tena raha tafasaraka amintsika tsy mahay manao na inona na inona, tiantsika hanana fifamatoram-piainana amin'Andriamanitra ray. Eto tsy fihetsiketsehanao no jeren'Andriamanitra, fa le fonao zay mifandray tsy tapaka aminy, fonao miray aminy, tsy misaraka aminy, tsy ny vavanao be resaketsiro sy lava reny ny tony-mavaka. Zao no mahagaga eto a, fantatro ny rainareo zay tokony ho anareo, fantatro ny rainareo zay tokony ho anareo. Zava-dehibe ry havana, fa io raintsika io a, io Andriamanitra raintsika io mahafantatra zay maso antsika, ko ny angatantsika aminy dia tsika hiaki-doha aminy, tsy saraka aminy, hiara-dalana aminy. Raha makivaky zao herinandro vaovao zao, fa raha misaraka amintsika dia tsy mahay manao na inona. Amin'ny zavatra kely ataontsika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, dia ataovy miaraka aminy. Raha vao misaraka aminy ianao a, dia tsy hahefa na inona na inona. Le ratsy raha teo mitady hika foana, mibana amin'ny fiainantsika, sy hanapaka amin'ny fiainantsika, dia aoka amin'ny fiadanan'i Kristy anie, hanapaka amin'ny fiainantsika satria Kristy raha teo, ny fiadanako no meko anareo a, fiadanako no avelako anareo. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa tsy tianao zay a hiseseho mpivavaka, fa tianao kosa zay hanana fifandraisana lalina aminao
ary tsy vetivety ihany fa ambara-piavin'ilay zanako hoe namoron'lanitra. Atinao koa zay atoko fa malala zay masoanay ianao Andriamanitra rainay ka tsy be fa maritra kanefa koa fa manana zay tetanay zay tompo. Ka sainao manantona anao mangingina sy mifandraynao tsy tapaka ka ao ny manambara izany zay fa amin'ny fifandraisana lalina aminao no azonay ny zavatra rehetra satria ao aminao no misy ny soa sy ny hafanay manana ny zavatra rehetra. Dia pitero ao anatinay izany teninao izany Jesosy ka makivaky tontolo andro ity zay dia sitrakainy ary hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao ny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra menay iny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zotodrano tononona amin'ny anaray zanaka fanamaso zao isan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny amena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny fononareo mbo hitombonareo amin'ny fanantenana ny hery ny fanamasina. Matokio ny tompo fa mitana ny tenin'izy ary mahay mamaly vavaka satria Andriamanitra mpamaly vavaka rahateo no anarany. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen.